Maro karazana ny tolotra azon'ny banky omena ka ny tanjona dia ny fampihenana ny fahantrano mpamokatra ny ambanivohitra. Ny kooperativa lehibe sy ny tetikasa tsara rindra dia tsy azo lavina fa manana ny tombotsoany tokoa. Fa misy koa ireo fomba samihafa ho an'ny mpamokatra madinika ahazoany tombotsoa vokatry ny fiarahany amin'ny PPRR sy ny OTIV. Ohatra, ny fitehirizana ny vokatra tsy mora simba ao amin'ny sopotra iombonana na GCV toy ny vary. Satria zahay izao dia efa mikasa sahady amin'ity fiakarany vary ririniny ity zany. Hoe ampiditra indray satria ireo olona ireo hiatrika fety krismasy bonne année dia misy filana arabola takiny amin'izany. Kanefa ny vokatra miakatra dia izay indrindra mantsy nahatonga ny OTIV hoe exprimer lazao ilay filanareo dia ny OTIV no manome famatsiam-bola hoentin'ireo tantsahareo miatrika ilay filany arabola manoloana ny fety sy ny fiainana andavanandro dia ilay vokatra zany angonina ao anatin'ilay magazay. Izany fomba fametraham-bokatra voarakitra an-taratasy izany dia fomba fanao amin'ny fampindramam-bola eny ambanivohitra toy izao. Ahafahan'ny tantsaha miditra amin'ny fampindramam-bola izay mampitombo ny vokatra azony. Misy lalam-piariana hafa ihany koa azahoana izany amin'ny fomba tsotra kokoa. Dia tato ato moa nisy ohatran'ny taritarazoko hely zegny le fandraisana anjaran'ny sasany zay zao misy vitsivitsy hely misy niala zegny ny sasany satria tsy araka zare zegny le fandraisana anjara miaraka amin'ny fikambana. Le tombony azonay tamin'ny fahazoanay famatsiam-bola tamin'ny PPRR zegny le arato azonay moa arato mbo maromaro ary tsara koa zegny le arato dia ohatran'ny mahazo azo mbo qualité-na laoko zegny tegna azonay aminazy. Amin'ny mahavondrona azy, ny FMMM dia afaka nanao fangatahana famatsim-bola entina mividy arato tsara mba azahoana trondro vaventy izay misy sandany bebe kokoa. Mamarigna ananjy any rano dia magnano réparation dia mikojakoja le laoko azo avakagny regny zegny le fandraisana anjaran'ny fikambanana. Manamora zavatra maro ny fananganana ireo fikambanana sy ny fifarombonana antoka. Izany dia tena hisy fiantraikany betsaka eo amin'ny fiainan'ny mpamokatra. Tao alohan'ny niafaran'ny dingana voalohany dia nisandrahaka tamin'ny lafiny zavatra maro ny tetikasa madinika, ny fiompiana tantely, ny fiompiana trondro, ny fiompiana kisoa, ny lohamenaka ary ny jonon-dranomasina sy ny sisa sy ny sisa. Ny tombo hatrano io tarehimarika io arakaraky ny fahitan'ireo tantsaha ny fahombiazan'ireo manodidina azy. Koa satria hitombo io tarehimarika io dia hitombo toy izany ihany koa ny tombom-barotra ny tantsaha mpamokatra tao amin'ny faritry ny PPRR. Ka anisany azahoan'ny vola zany vokatra le tsisany entiny miasa, entiny vidianana kojakojany andavanandro sy ny fitafiana isan-karazany zany. Efa manana ambim-bava izy ahafahany mividy fitafiana ho amin'ny vady aman-janany afaka mampianatra tsara an'ilay zanany izy le fitaovan'ilay zanany no afaka mividy ihany koa fitaovam-pamokarana. Amin'ny lafiny ara-toe-karena izany dia toy izao no hita taty am-piafaran'ny dingana voalohany. 7 ny fandrarahana ny famatsim-bola madinika ny orana izay manana mpikambana 9,000 ary ny 7 amin'ny 5,790 amin'izany dia vehivavy.